sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Eny, averiko indray mifalia satria efa akaiky ny tompo. Ankafaliana hatrany no iarabanay atsika jiaby izay mitandregny ny fandaharan'ny radio Fagniry isanandro isanandro, indrindra fa amin'izao fotoagna izao. Alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny tompo, ny loha hevitra izay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany dia ny hoe andraso amin'ny pitokina ny tompo, ka ireto vaky tenitelo izay aroson'ny fiangonana ho antsika niany ity nondeha hitandrignesantsika izao magnaraka izao. Vaky teny masina voalohany, bokiny izay ampaminagny, ny tenan'Andriamanitra mihitsy no ho avy hamonjy antsika. Hifaly ny efitra sy ny tany karakaina, hiravoravo ny tany lemaka lavavolo, ary amony tahaka ny narsisa, hirakotra voninkazo sy entankafaliana ary hanao hoby firavoravona izy. Homena azy ny voninahitry Libana mbaminy akanton'ny Karmely sy Sarona. Izy ireo ahitany voninahitry ny tompo sy ny famirapiratry ny Andriamantsika. Hatanjaho ny tany naosa, herezi ny loalika mangozohozo, ilazao ny mitebitebo fo, ataovy hoe makahery fa aza matahotra. Inty ny Andriamanitra reo, tamy ny famaliana Andriamanitra tenany no ho avy dia hamonjy anareo. Amin'izay dia hamiratra ny mason'ny jamba, haladiny ny sofin'ny marenina, hitsambikina ohatran'ny serfa ny mandringa, hinantsanantsan-kafaliana ny lelan'ny moana. Ho tonga ao Siona amin'ny hoby kafaliana ireo navotan'ny tompo, firavoravoana mandrakizay no fehilohany, fifaliana amampiravuravoana no hanenika azy, fanisento amampijaliana handositra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Napaira tantamantu, Alleluia, Alleluia. Alzaku sana tawi,
Sarafua, saina tamke diam tika sarafua. Alleluia dera, Alleluia dera, dera rentumbu, Alleluia dera. Alleluia dera, Panay kirau, videras tuku, salideras tumbu, Aminyan kuleta, Ayat na levantu, Ramula benaya. Asamantum kurang yul napifel, Nani sana kurben, Nasa jaka kamamus, Alleluia dera, Alleluia dera, dera rentumbu, Alleluia dera. sambatin matuki, Yani manti Jacoba, Ari semanakiku, Ami tumpa de mancha, Isla purna, Unitanya madanja, Ami anu masinde, Sine wangileja. Ari tanjo di varnam tanat sisipet, Ari manu meni varnam rava paurin, Ai man mesa kafuan nana bitu pesa, Isi tumle tamani fatura di picat, Alleluia dera, Alleluia dera, dera rentumbu, Alleluia dera. isitum mapahirata, Mas niletama, isi tumma pizzata, Vini lufjas kivi, tian marna, Sini armi baini, Tumu angeli kabudi, Mami ni pituna tena. Isi tumu mapipina di alea yuludas, Isi tumu te anzapa hamtana sisipet, Eni isilisiana nulena ne manchao, Ami tona mi fati, Alleluia, Alleluia, Alleluia dera, Alleluia dera, dera rentumbu, Alleluia dera. wanirai bebianta, Mani sana kapamuzi, Sipanati sulubaba, Uninai tasiata. Alleluia, Alleluia. Nampaira jantabantum, Nampaira jantabantum, Alleluia, Alleluia. Ansarafua, Shaina kami. Shaina tamke diam tikam sarafua, Shaina tamke diam tikam sarafua, Shaina tamke diam tikam Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Jakoba apôstôly. Ankaherezo ny fonareo fa efa kaiky ny fiavian'ny tompo. Ry kristianina havana, mahareta mandra-piavin'ny tompo. Jereo angeny mpiasa tany, izay manantena ny vokatsoan'ny tany, miandry amin'ny paharetana izy mandra-pahazoany ny ranonorana aloha sy aoriana. Aokary ianareo haharitra kokoa, ary ankaherezo ny fonareo fa efa kaiky ny fiavian'ny tompo.
aza mifampimononmonina ry ava-malala, fandrao dia helohina ianareo. Indro efa mbio ambaravarana neny mpitsara, oka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra ry kristianina havana, no hataonareo fakantahaka amin'ny fandeferana sy ny faharetana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isarana ne Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tonga venao ry Tompo avivitendrena. Alleluia, alleluia, tonga venao ry Tompo avivitendrena. Evanjely masina nosoratan'ny Masindamy Matio. Ianao valy ho avy, sambola hafa no andrasantsika. Tamin'izany andro zany, no nireny Joany tao an-trano maizina ny nataon'i Kristy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy, anao aminy hoe, ianao van'olona ho avy, sambola hafa no andrasantsika. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe, mandehana ka lazao amin'ny Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangany ny maty, torina amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko. No nilasa ireo, dia nilaza any Joany tamin'ny vahoaka i Jesoa nanao hoe, hizaha inona no nalehanareo tany nefitra? Volotara etsiketsehen'ny rivotra va? Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro, any an-tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. Sa hizaha inona ary no nalehanareo tany? Moa-mpaminany va? Eno ho izaho aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza, fa izy no ilay voasoratra hoe, indro aho maniraka ny anjeliko ialohanao, sy amboatra ny lalanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa amin'izay naterabehivavy, mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho i Joany Batista. Kanefa, izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, no lehibe noho izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitohy hatrany ny diantsika makany amin'ny Noely, ary azo lazaina aza fa misasaka ny lalana, ka ny tenin'Andriamanitra dia efa mampisinjo asika sahady izay andrasasika amin'izay Noely izay, amin'izao alahady 3 amin'ny fiavian'ny Tompo izao, 3e dimanche de l'Avent. Ka matetika ity alahady 7 ity, ary dia izay tokoa no iantsona azy alahady ny hafaliana, satria miverimberina amin'ity reo vakiteny amin'izao alahady 7 izao ny resaka hafaliana, ny teny hafaliana izay manentana antsika sahady ary amin'izay hafaliana hoentin'ny Noely, izay tokoa no andrasasika raha mandray any Jesoa tokoa isika. Raha tonga eto anivosika tokoa i Jesoa dia hafaliana zay, fiadanana izay, ary manakoako amin'ny feon'ny anjely. Ka izay no asongatin'ireo vakiteny 3 anio, ary mbola asain'ny eglizy ihany koa isika hiaraka amin'ny masindahy Joany amin'izany fiomanantsika efa akaiky dia akaiky amin'izany dia ataosika makany amin'ny Noely izany, ka idivatsika amin'ireo rasy izay mety manakasakana antsika ady sady dia tokoa no entsika miatrika an'izao fiavian'ny Tompo izao, mba izy tokoa no ho tonga eo anivon'ny fiainantsika ka hitondra an'izay hafaliana sy fiadanana izay. Fa
arakaraky ny aezasika mandray sy manome toerana any Jesoa amin'ny fiainansika no iova ny fiainansika ho fiarina vaovao no entin'ny Jesoa ary dia zavaboary vaovao sika ary olom-baovao tokoa isika raha i Jesoa no tonga eo anivon'ny fiainansika ao am-posika ao. Ary dia zay afaliana mandray an' Jesoa zay no ambarany ireo vakiteny telo fandrindra moa efa satarisika zany amin'ny Isaia mpaminany. Ambarany Isaia ary ray afaliana mitafotafo ao amin'ny Jesoa izay ka ny tany hevitra azy ny tany karakaina dia ho falo ravo satria anjary feno fanantenana ho feno an'izay maiso ny fanantenana izay. Ary dia izay tokoa ry kristianina havana ny ezaka izay ataosika eto amin'ny dioseza ny fosika karakaina izay pitehan'ny ny fahotana io raha mibebaka isika dia amokatra sara tokoa ary dia hiala amin'izay manapotika ny fiainansika isika. Ary dia izay ihany koa raha karakara isika ny tontolo iainansika dia iova ho sara ny fiainansika ary dia ho feno aravoana ary dia amokatra tokoa ny fiainansika. Alahoery ary ry kristianina havana araky ny afatry ny Isaia mpaminany ao amin'ny io vakiteny voalohany io. Ary dia toizany izany afatra izany ka hahiratra ny jamba afaka ny mandringa ary dia ho sitrana ny boka zany hoe ny aretina mikika isika. Maro ireo apokana ara-panahy ara-saina ara-batana raha mandray an' Jesoa isika dia hosotraniny zany rehetra zany. Maro ny zavatra mandringa eo amin'ny fiainansika na ara-panahy na ara-saina na ara-batana ahisiny Jesoa izay ahisiny amin'izy izay mampianatra asika ny tena lalana ombana ahiratra ny jamba zany hoe maro ny zavatra mahajamba asika noho ny fahotana ka raha mandray an' Jesoa isika ahiratra tokoa ny masosika ka hahita ny tena marina isika ary ny marina ny maha olonafaka isika. Ary dia izay ihany koa no antitra teriny i mason-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa azafady ny taratasiny mason-day Jakoba ao amin'ny vakiteny faharoa ka mankahery isika izy fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mety misy fotoana izay mahakivy isika na dia miezaka isika to sisy vokany izay ka mampianatra asika izy tahaka ny hoe mpamboly isika dia sy maintsy misy ezaka atao. Dia izay tokoa ry kristianina havana sy maintsy misy ezaka ataosika ary ao anatin'ny faharetana no anatanterahasika izany. Matetika aho no mampasiahy an'io fa sy tanteraka asika sy velomasika loatra ny faharetana mora amintsika no manomboka zavatra kanefa sy tanterahisika eo amin'ny fiainansika ka izay indrindra aoka anana faharetana isika raha tiasika io tanteraka lay voalaza ny Isaia boky ny Isaia mpaminany ireny zavatra manimba ny fiainansika reny mila faharetana le ezaka ataosika ary dia manana ohatra velona isika araky ny voalazany i Jesoa ao amin'ny evanjely raha nisy nanatona any Joanny Batista dia lazain'ny Jesoa mandehana ka lazao amin'ny Joany izao zavatra renareo sy hitanareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa sitrana ny boka malady ny marenina atsangana ny maty toriana amin'ny malahelo ny evanjely ary sambatra izay sy tafitoina no ny amiko. Izay tokoa i Jesoa i Joany tamin'izay fotoana izay any an-tranomaizina izy nanambaran' Jesoa nefa
tamin'ny izy nanambaran' Jesoa izay no nampidirana anazy any an-tranomaizina ary dia ambaran' Jesoa fa izy tokoa no mpaminany izay ambony indrindra eno izao aminareo ary ambony no ny mpaminany azy fa izy no ilay voaositra Joany Batista izay ary dia isika ihany koa ary amin'izao fiaviana izao no oka anambara na dia mety anatin'ny fahasairanana sy mety tsy mora azy zany fanambarana an Jesoa amin'ny fiainantsika izany fa oka isika aneo an Jesoa amin'ny fiainantsika atahaka ny nataony Joany ka amin'izay dia iova ny fiainansika ary dia iova ny manodidina asika. Ny tiako ambara ihany koa eo am-pamaranana dia marina araka ny lazaisika teo mety ho reraka isika, mety misy ny ankiviana fa fa fanomezan'Andriamanitra ny finoana, fanomezan'Andriamanitra ilay hafaliana nambara asika teo ka oka koa hoentintsika ambavaka izay rehetra zay fotoana ivavahana anatonana bebe koa an'Andriamanitra ibebahana izao fiomanana akaiky dia akaiky Noely izao ka noho izany ary efa eo ambaravarana tokoa ny Tompo ka okary sy atoritory isika ka iroso anavao ny fiainansika ao amin'Andriamanitra, iroso ivavaka bebe kokoa ary anokatra ny fosika, anokatra ny fianakaviasika, anokatra ny fiarahamonina sika ka amin'izay ho avy Jesoa hitondra ireo hafaliana ka amin'izay na dia maro aza ny mety mahazamba ny masosika na maro aza ny zavatra mandringa eo amin'ny fiainansika na dia maro aza ny aloka mety manakona ny fiainansika avy Kristy fahazavana avy Kristy anangana asika ary ampizoro asika amerina ny asina mahazanak'Andriamanitra ka hivoa tokoa ny lanitra izany hoe eo anivosika Andriamanitra ary dia izay no iferaresosika ary dia izay no rososika lalindalina koa amin'ny fiomanana amin'izao fiavian'ny Tompo amin'izao Noely izao. Ako tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.